faly miantrano ao atokantranotsika tsirairay avy indray ry havana amin'ity maraim-baovao ity amin'ny alalan'izao fitaovana serasera izay ahafahantsika mandre ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary mirary koa mirary ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy. Hiara hivavaka isika rehetra Tompoko. Midera sy mankalaza anao zahay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino noho ny alehibe ny fitiavanao anay, fa tsara indrindra ianao ary tsara indrindra ny nataonao anay, fa niteraka anay ho zanakao tokoa ianao. Mamy loatra aminay zany fitondrana ny anaranao zany, mamy loatra aminay zany antsoina hoe zanakao zany, ary sarobidy loatra aminay zany. Ampianaro zahay ankehitriny hitahiry an'izany toerana mahazanakao anay zany, ka tsy alana eo ampifonao, tsy alana eo an-tananao, fa ifikiranay feno aminao tokoa. Ianao lay Andriamanitra niteraka anay, ianao lay Andriamanitra tianay amin'ny fitiavana mandrakizay. Amin'ity anio ty ry Tompo malala, dia mangataka anao hampianatra anay ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany ry havana dia araka izay voasoratra amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona. Jaona voalohany toko 3, andininy voalohany hatramin'ny andininy 10. Jaona voalohany toko 3, andininy voalohany hatramin'ny andininy 10. Rehefa miara-mahita isika dia toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Endre manao ahoana ny fitiavana nasiona ray ho antsika, dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy nahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatrizay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manota ny mandika ny lalàna, fa ny ota ny fandikana ny lalàna. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota, fa tsy mba misy ota ho aminy. Izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Anaka, aza vela isy hamitaka anareo, izay manao ny marina no marina, eny marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no niseho ny zanak'Andriamanitra, dia niandrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Izany no mampiseho miariary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalahiny. Ray masonao manamasinany amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry zanak'Andriamanitra malala, ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ao amin'izay tenenan'ny Jaona hoe endre manao ahoana ny fitiavana nasiony ray ho antsika, dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady zany tokoa isika. Ao amin'izay tenenan'ny Jaona n'izany no ahafahantsika mahita hoe mitodika amintsika zanak'Andriamanitra rehetra izao perikopa anjarantsika androany izao. Mitodika amintsika zanak'Andriamanitra rehetra izao perikopa anjarantsika androany izao. Mahafinaritra ery ny anombohan'ny Jaona azy, fa teny mamelona fanantenana, mamelona indray ny antso ao anaty amin'ny mahazanak'Andriamanitra, ary mahita ny fitaizan'Andriamanitra antsika zanany avy amin'ny alalan'izao perikopa ny soratan'ny Jaona izao isika. Fa mamerina ao an-tsaintsika sy ao am-pontsika tokoa fa isika tsirairay avy vita batisany dia olona naterak'Andriamanitra. Olona naterak'Andriamanitra isika tsirairay avy vita batisa. Asan'Andriamanitra ny niteraka atsika.
asan'Andriamanitra feno fa tsy asan'olombelona. Andriamanitra feno no niteraka atsika teo amin'ny batisa masina. Nisy asa izay nasain'Andriamanitra natao tao anatin'ny tenin'Andriamanitra sy ny rano, fa ny fahasoavana amin'izany fiterahan'Andriamanitra izany dia fahasoavana tsy hita maso, kanefa fahasoavana iaina atsika tsirairay avy isan'andro isan'andro. Eo amin'izay isika tsy mahita maso an'izay niterahan'Andriamanitra atsika izay indrindra, eo ny mahasarobidin'ny fisiany batisa atao hita maso aty am-piangonana, mba ahitany fiangonana iray manontolo fa iranona ne dia efa natao batisa ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ka tena nateraka Andriamanitra, tonga zanak'Andriamanitra feno tokoa izy. Io ny mahasarobidin'ny batisa atao aty am-piangonana io. Fa izao ambaran'ny Jaona ao amin'ny 2:2 eo, fa mbola tsy naseho izay ho toetsika rahatr'izay. Zany hoe isika zanak'Andriamanitra ety amin'ity zao tontolo zao ty dia miara-miaina amin'ny olona rehetra eny ihany isika, mandeha miasa tahaka ny olona rehetra ihany isika, manao ny anjara adidy rehetra tahaka ny olona rehetra ihany isika amin'ny firenena sy ny sisa. Zany hoe raha ny maha olona atsika ety ivelany tsy misy mampiavaka atsika fa samy olombelona eny ihany isika. Tsy hoe akory hoe rehefa nateraka Andriamanitra isika dia tonga fotsifotsy be ny tarehantsika na mamirapiratra isika. Tsy izay, fa tena mbola miafina ao amin'Andriamanitra ny fiainana mahazanak'Andriamanitra atsika. Fa izao eo amin'ny asantsika sy eo amin'ny fiainantsika no hiavahantsika amin'ny olon'izao tontolo izao. Araka ny anamafisany Jaona azy eto hoe tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Eo amin'ny fiainantsika sy ny ataontsika sy ny fomba fitenitsika sy ny fomba fandehantsika, eo amin'ny fomba fitafintsika sy ny mombantsika manontolo, eo no mampiavaka atsika amin'ny olona rehetra manerana izao tontolo izao. Fa na izany aza mbola tsy naseho izay ho toetsika rahatr'izay. Rahatr'izay io viana io amin'ny fotoana isehony zanak'Andriamanitra eny amin'ny rahony lanitra io. Fa izao no azo antoka hozy izy Jaona eto hoe rehefa iseho izy, hoe fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitatsika izy dia izay tena endriny tokoa. Fa io no manambara ilay vavaka Jesosy hoe ray io, tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako izay nomenao ahy, mba hita ny voninahitry nomenao ahy izy, fa efa ty ahy ianao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Araka ny Jaona 7:4. Ka ny masontsika rehetra samy ahita azy, fa izao miavaka ny fahitantsika azy sy ny fahitan'izao tontolo izao azy. Miavaka satria izao ny masontsika ahita azy dia ny maso mahazanak'Andriamanitra antsika mahita azy. Ahita azy amin'ny heriny sy ny voninahiny isika, fa ahita azy amin'ny fahalebiazany famirampony sy ny fitiavany izay niterahany atsika ho tonga zanany, amin'izay nanolorany ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana ka nitondrany famelan-keloka ao antsika. Miavaka ny ahitany masontsika an Jesosy. Ka raha mahita maso an Jesosy sika amin'io fotoana io dia mahita azy amin'ny fifaliana, mahita azy amin'ny fitsaharana, amin'ny fiadanana, ary ara-manam-boninahitra aminy koa isika satria samy zanak'Andriamanitra isika. Tsarovy ny toriteny tamin'ny alahady fa tsy antsoiny hoe mpanompo intsony isika, tsy antsoiny Jesosy hoe mpanompo intsony isika, fa antsoiny Jesosy hoe sakaizany isika. Sakaizany Jesosy satria tonga mitovy amin'ny Jesosy, samy zanak'Andriamanitra isika, naterak'Andriamanitra tamin'ny batisa masina ka tonga mitovy amin'ny Jesosy ary sakaizany Jesosy. Ka rehefa ho avy ilay fotoana isehony Jesosy eny amin'ny rahony lanitra dia izao, rehefa mijery azy isika dia hijery azy amin'ny mpifaliana. Hijery azy amin'ny mpifaliana isika, fa tonga tanteraka ny famonjena antsika tsirairay avy. Fa izao tontolo izao koa ahita azy koa izao tontolo izao, ary ahita ny voninahiny izao tontolo izao, ahita ny alehibeny voninahiny izao tontolo izao, dia ahita izy ny alehibeny fa nitsakitsahany an'izany voninahitr'Andriamanitra izany fony izy ny aina tetỳ ambonin'ny tany. Ahita izay
ny fahalebiazany izany fatiantoka izay niainany nandritry ny fiainany manontolo zany tao anatiny izay nanolorany tena ho amin'ny ota tamin'ny fiainany manontolo tetỳ ambonin'ny tany. Ho hitany amin'izay fotoana izay koa samy ahitany Jesosy isika saingy zao ny zanak'Andriamanitra hita azy amin'ny fifaliana, fa ny zanak'izao tontolo izao kosa, ny zanaky ny devoly dia izao ahita azy an-dranomaso. Ahita azy an-dranomaso. Ranomaso mipatrapatraka amin'ny nenina saingy efa tara loatra rehefa tonga amin'izay fotoana izay. Efa tara loatra. Ahita azy amin'ilay voninahiny lehibe indrindra, ahita n'ilay hazo fijaliana izay nitsakitsahany, ahita ny fahalebiazany fitiavan'Andriamanitra izay nasehony, izay natolony teo amin'ny hazo fijaliana, kanefa dia nitsakitsahana tamin'ny fiainana milona ao anatin'ny fahotana isan'andro isan'andro. Ry havana, mitodika amintsika tsirairay avy izao perikopa ny jaonina izao, ary samy aseho ny jaonina miariary ao avokoa ny amin'ny toetra sy ny fiainany zanak'Andriamanitra etỳ an-tany sy ny fiainany zanaky ny devoly etỳ an-tany, ataony hita miariary ao zany. Ary eo no ampitandremany jaonina ny zanak'Andriamanitra rehetra, ka hitenenany jaonina hoe anaka, aza vela isy amitaka anareo izay manao ny marina no marina, eny marina tahaka azy. Toy izany hoe izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehony zanak'Andriamanitra izy dia niandrava ny asan'ny devoly. Aza vela isy amitaka anareo, miasa isan'andro isan'andro ny fahavalo, ilay devoly fahavalo. Ary io tenin'Andriamanitra io no ampiasainy isan'andro mba hitarihana ny zanak'Andriamanitra rehetra hanota. Fa io tenin'ny jaonina io manambara fa tsy afaka ady isika etỳ amin'ity zao tontolo zao ity, fa isika zanak'Andriamanitra rehetra mihitsy no ao anatin'ny lasibatry Satana mba hanipazany an'ireo zanatsipika rehetra, hanipazany an'ireo mba handavona antsika, handetehana antsika ho any amin'ny fahafatesana mandrakizay, ka hitarihana antsika hanota. Fa ny tenin'Andriamanitra ihany no ampiasainy ao anatin'izany. Ny tenin'Andriamanitra no ampiasainy ao anatin'izany. Ohatra amin'izany hoe mety ampiasa izy ho fanamarinany tenany mpanota, dia ampiasa izy hoe toko-panota isika rehetra etỳ ambonin'ny tany. Ny Romanina 7:10 milaza hoe tsy misy marina na dia iray azy, samy mpanota anie izany isika rehetra. Ko inona moa izany no hitenenana amin'izao zavatra ataoko izao? Mety zany zao zavatra ataoko izao satria samy mpanota isika rehetra, ampy nanaovana batisa sy ny sisa sy ny sisa. Fa izao ny fantaro, mahitsy ny ilazany jaonina azy eto, aza vela isy amitaka anareo izay manao ny marina no marina, izay manota dia avy amin'ny devoly. Mazava tsara zay. Zany akory tsy midika fa hoe ny zanak'Andriamanitra dia efa olona masina izy, tsy manana ota intsony izy. Tsia, tena mbola mpanota zato isan-jato ny zanak'Andriamanitra, saingy ny mampiavaka azy dia izao io itenenany jaonina azy io hoe izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota, ao amin'ny 9:7. Tsy manota izy satria izao tsy manolo tena ho amin'ny ota izy, tsy manolotra ny fiainana ho amin'ny ota izy, fa matoa izy manota dia ota tsy fantany zay fa ota no ataony. Ka Andriamanitra no manazava azy amin'ny alalan'ny teniny hoe izao zavatra nataonao izao ne ka fahotana. Ary io no ahatonga ny zanak'Andriamanitra hibebaka avy hatrany amin'Andriamanitra, hanenina ny amin'izay ota nataon'izay ka hanolo tena ho an'Andriamanitra. Ary io no mampiavaka ny tena zanak'Andriamanitra sy ny zanaky ny devoly. Ny zanak'Andriamanitra dia miaina amin'izay fanolorany tena ho amin'ny tenin'Andriamanitra sy ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay isan'andro isan'andro. Fa ny zanaky ny devoly kosa, eny, na dia mialokaloka ao ambadiky ny batisa masina aza, ny zanaky ny devoly dia manolo tena ho amin'ny fahotana isan'andro, manamarina ny ota izay ataony. Ny antony sotrokotoka dia sahala amin'izao, ny antony mampijangajanga dia sahala amin'izao, ny antony foakontisy garty dia sahala amin'izao, ny antony akanjoko sahala amin'izao. Manana karazan-javatra ho tenenina mandrakariva izy. Fa maninona tsy makany am-piangonana? Nga any am-piangonana ihany no mivavaka sy ny sisa sy ny sisa.
maro ny zavatra lazaitsika, lazain'ny zanaky ny devoly izay hanamarinany ny toeram-pahotana misy azy. Fantaro fa miavaka tsara eto amin'ity perikopa ity ny zanak'Andriamanitra sy ny zanaky ny devoly. Ny zanak'Andriamanitra tsy manota satria ambarany Jaona amin'ny 9:7 hoe ny vony mitoetra ao anatiny. Inona io voa resahana io? Ny tenin'Andriamanitra io voa io, araka ny fanoarana izay nataon Jesosy any amin'ny filazantsara any. Ny tenin'Andriamanitra no voa izay afafy ao am-pon'ny olona rehetra. Fa ao anatin'izay vona afafy ao am-pon'ny olona zay, maro amin'ny olona ny mandray azy tahaka neny amoron-dalana, maro amin'ny olona ny mandray azy tahaka neny amin'ny vatolampy, maro amin'ny olona ny mandray azy any anatin'ny tsilo, fa maro amin'ny olona koa ny mandray azy eo an-tany tsara. Samihafa ny fandraisan'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra io. Fa miankina amin'ny finiavanao sy ny sitraponao hanatona an'Andriamanitra, eo no mampiavaka an'izay hoe ahoana ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra izay. Dia io no mahasarobidy ny tenenan'i Jaona hoe izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Fa fanantenana inona moa io? Io ilay fanantenana ny ahita an' Jesosy rahatra izay. Io ilay fanantenana miorina ao amin'izay hoe ahita an' Jesosy aho rahatra izay. Ary io fanantenana io dia mivelona amin'ny ilay teny Jesosy amin'ny fanasan'ny Tompo hoe ataovy izao fahatsiarovanahy. Fa ny mpandray ny fanasan'ny Tompo rehetra dia tsy manao an'io fanasan'ny Tompo io fahatsiarovana tahaka ny hoe souvenir hoe izay Jesosy tamin'izany fotoana maty teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy izay, fa mba ho fahatsiarovana eo amin'ny fiainana isan'andro isan'andro, fa olona mpibebaka izy ka manolo tena ho amin'ny fahamarinana satria zanak'Andriamanitra, fa tsy manolo tena ho amin'ny ratsy intsony, tsy manolo tena ho amin'ny ota intsony. Izany olona izany, izany zanak'Andriamanitra izany no manana ny fanantenana miorina ao aminy, dia ilay fanantenana fa ahita an' Jesosy izy indray andro any. Ary izay fanantenana izay miorina ao aminy dia miezaka isan'andro izy tsy hanolo tena ho amin'ny ratsy, fa manadio ny tenany mba hadio tahaka azy isan'andro isan'andro. Satria ambaran'ny Jaona ihany fa tsy misy ota ao amin'i Jesosy. Tsy misy ota ao amin'i Jesosy. Ny zanak'Andriamanitra tena mitandrina eo amin'ny fiainany, ka rehefa misy ota mahalavo azy dia tsy mandrimandry manana aretina izy, fa mihazakazaka manatona ny Tompo. Mihazakazaka manatona ny Tompo izy, tsy tafandrimandry akory izy raha misy ota izay fantany fanataony, fa eo ny eo izy dia mibebaka amin'Andriamanitra, fantany ny ataony, ary fantany satria misy ny voany tenin'Andriamanitra ao aminazy ao. Ry havana, aza vela izy hamitaka anareo izay manao ny marina no marina. Ny zanak'Andriamanitra rehefa miaina ety amin'ity zao tontolo zao ity dia manokana ny tenany ho an'Andriamanitra izy. Raha ohatra izy ka voafatotry ny sigara sy ny toaka sy ny zava-mahadomelina teo aloha, ny antony ialany amin'izany dia izao: ialany ireo zavatra rehetra ireo satria matahotra sy tia an'Andriamanitra izy. Ary rehefa matahotra sy tia an'Andriamanitra izy dia fantany fa voarin'Andriamanitra ny tenany. Ary amin'ny mahavoarin'Andriamanitra ny tenany, raha mandray an'ireo zavatra ireo izy dia manimba n'ilay voarin'Andriamanitra izy. Ary isika rehetra miara-mahita fa ny vokatra entiny zany zava-mahadomelina sy toaka sy giara rehetrarehetra zany tsy mitondra vokatsoa eo amin'ny fiainan'ny ankohonana akory zany, fa mitondra fahampitena sy faharavana tanteraka eo amin'ny ankohonana sy eo amin'izay rehetra manodidina azy. Dia hoe mifoka sy giara eo fa zaka hoe maninona? Ianao mifoka sy giara eny an-dalambe eny io, dia ny olona tsy mifoka mandray an'ilay setroka ao ihany koa izy, tonga voaloto ihany koa ny vatany, voaloto ny avokavokany, ka dia tahaka ny mifoka miaraka aminao ihany izy. Ianao tsy nanimba ny tenanao fotsiny ihany, fa manimba ny tenany namanao koa. Ny mpifoka rongony sy misotro toaka moa, rehefa entiny devoly ao anatin'izany izy, tsy tompony tenany intsony izy, fa jereo tsara, rehefa tsy mifoka izy na misotro dia
tompony tenany izy mahafantatra ny ratsy sy ny tsara ataony. Fa rehefa mifoka sy misotro izy tsy tompony tenany intsony, tsy izy intsony no mibaiko ny tenany, ka lasa mamono vady izy, mamono zanaka izy, miteny ratsy izy, manao zao zavatra rehetrarehetra zao izy. Tsy Andriamanitra na ny fanan'Andriamanitra no mitantana azy amin'izany. Aza marinina fa diso ianao manao an'izany. Fantaro fa avy amin'ny devoly zany, fa tsy avy amin'Andriamanitra. Noho izany, raha ny zanaka no afaka anareo Jesosy, dia ho afaka tokoa ianareo. Tsy misy mahafaka anareo amin'io zavatra mamatotra anareo io ivelan'i Jesosy irery ihany. Tsy misy. Fa fahadisoana lehibe ho natrehan'Andriamanitra ny amin'ny tehinareo, ny vatanareo sy izay rehetra manodidina anareo amin'ny fahotana ataonareo io. Ny olona mijangajanga, miala amin'izay fijangajangana izay izy. Ny antony dia izao, fantany ny lanja omen'Andriamanitra ny amin'izany hoe vady sahaza izany. Fantany tsara mihitsy ny fampianaran'ny soratra masina fa tsy misy anjara roa eto ambonin'ny tany ny amin'izany vady zany, fa tokana ihany. Ka noho ny fitiavany sy ny fahatahorany an'Andriamanitra dia tsy miditra amin'izany fijangajangana izany izy. Ialany izany fijangajangana izany raha izay ny fahotana mamatotra azy. Ho an'ny olona izay tia miady eny an-dalambe koa, ary ho an'ny olona tia ady eny an-dalambe koa, izao no ataon'i Jesosy any amin'ny Mateo 5, any sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia olon'ny fitiavana, ary izay no hamafisy ny Jaonary amin'ny 10 tapany farany ary hoe tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalany. Ary Jesosy rehefa mampianatra dia miteny teny mahitsy izy hoe tiava ny fahavalonao, mivavaho an'izay manenjika anao, na iza mijoro ho fahavalonao. Asainy Jesosy tiavinao zany, fa io fitiavana io ny vokatra ateraky ny tenin'Andriamanitra izay voa afafin'Andriamanitra ao anatinao. Ka raha mbola tsy manam-pitiavana ianao, fa olona mbola tia ady, tia mijery ady, tia adina koa na mampiady biby na mampiady olona, fantaro fa tsy mbola mitoetra amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao ianao zay. Tsy hoe zany nijery fotsiny ihany fa zanga nampiady an'ireo, fa rehefa tsy nampisaraka azy ianao, tsy nitory ny fitiavan'i Jesosy taminy ianao, fantaro fa mbola tsy miaina ny mahazanak'Andriamanitra anao ianao zay. Noho izany, manovoza fitiavana ao amin'ilay loharano tsy mety ritra, ao amin'i Jesosy irery ihany zany. Manovoza fitiavana ao amin'ny soratra masina, fa ny soratra masina no hanovanao ho tonga olon'ny fitiavana. Ka tsy vitany hoe tsy mahazaka olona miady intsony ianao, tsy mahazaka mahita ady intsony ianao, fa ianao mihitsy no manolo-tena mampiavana n'izao tontolo izao amin'Andriamanitra sy mampiavana n'izao tontolo izao amin'ny samy olombelona. Ianao mihitsy no fitaovana hitory an'izany filazantsara zany amin'ny olombelona rehetra, fa izay no asa mahazanak'Andriamanitra anao, mpitory ny filazantsara ianao amin'ny olombelona rehetra. Izany hoe mpampiavana ny olona amin'Andriamanitra ianao, ary mpampiavana ny olona samy olona ianao. Dia ao anatin'izay asa fitoriana ny filazantsara izay, dia tonga olona tsy mitsirritra ny vadiny namanao ianao, na mitsirritra ny fananany namanao. Fa na manahoana na manahoana habe ny fananany namanao, na tsy fananany namanao, ampinao mandrakariva izy. Tsy mba tsirritinao ny fananany, fa tena ampinao izy mba hampitombo an'izany fananany zany. Ary asehonao miariary, fa izay no nataon'i Jesosy taminao, tsy niandry ariary taminao izy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho anao. Tiaviny namanao tahaka ny tenanao izy, mifankatiava ianareo tahaka ny tiavako anareo ho Jesosy. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Fa io soratra masina izay vo ny fanjakan'Andriamanitra io, izay vo afafin'Andriamanitra ao anatin'ny mino io no manova ny mino ho tena zanak'Andriamanitra marina. Anana n'izany toetra rehetra izany. Ary ny zanak'Andriamanitra dia manana ny fomba fiteny manaja sy mifanaja amin'ny olombelona rehetra, fa tsy manana fomba fiteny izay
miteny ratsy na manompa na sahala amin'izany na teny mahery mitondra mandratra fon'olona sy ny sisa fa fitiavana ao ambavany mandrakariva ovay ny tenin'Andriamanitra ho tonga fitiavana izy. Ny zanak'Andriamanitra ihany koa dia manana fomba fitafy maontina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mitanjaka ary tsy milona amin'ny fijejojejoana, satria ny fitanjahana sy ny fijejojejoana dia mitarika ny hafa ho lava ao anatin'ny fitsiriritana sy ny fijangajangana ao am-pony sahady araka ny fampianaran'i Jesosy any amin'ny Mateo 9. Maro ny fampianarana entiny soratra masina izay manova ny zanak'Andriamanitra mba ho amin'ny fiainana madio, fiainana marina satria zanak'Andriamanitra izy. Ry zanak'Andriamanitra, tandremo sao dia isan'ny virjiny 5 adaly ianao. Ka rehefa tonga ny tompo eny amin'ny raon'lanitra dia tsy manana ny tenin'Andriamanitra ho solika fitaiza ao anatinao. Tsy namela ny tenin'Andriamanitra hitaizanao ka nanovanao ho tonga olom-baovao ianao, fa nionina fotsiny hoe efa manana ny batisa masina aho, efa vita batisa aho, ka dia efa tonga zanak'Andriamanitra aho zao. Fantaro fa ny tenin'Andriamanitra no sakafo panahanao, hivelomanao maraina atoandro hariva, mihoatra noho ny sakafo fihinan'ny nofinao, satria raha ny nofinao ihany ny fahananao dia ny fahafatesana ny miandry anao. Fa raha ny fanahanao ny fahananao amin'ny tenin'Andriamanitra dia fiainana mandrakizay ny miandry anao. Ary tsenan Jesosy eny amin'ny raon'lanitra ianao dia ahita ny endriny, dia ilay tena endriny marina tokoa amin'izay fotoana izay, ary hiara-paly aminazy ianao, fa ianao koa dia hiara-manam-boninahitra aminy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Aza manalavitra ny tenin'Andriamanitra intsony ary ianao, ry zanak'Andriamanitra. Ary raha mbola tsy zanak'Andriamanitra ianao, atoloro ny tenanao ho zanak'Andriamanitra, ho aterak'Andriamanitra ao amin'ny batisa masina. Fa ny atao hoe batisa dia fanoloran-tena ho amin'ny fiainam-baovao, fanoloran-tena ho amin'ny fiainana mandany devoly sy ny asany rehetra ary fombany rehetra, fa tsy fanoloran-tena ho amin'ny ota intsony zany, fa rehefa matiny amin'ny ota ianao aza mivelona amin'ny ota intsony, araka ny fampianaran'i Paoly any amin'ny bokin'ny Romanina. Ry havana, ny zanak'Andriamanitra izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Rehefa manjaka ao anatinao tenin'Andriamanitra io, tsy mahay manota izany intsony ianao. Ny tenin'Andriamanitra no hainao. Tsy zakanao tsony zany fofotsikara sy fofotoka zany. Tsy zakanao no mahita olona miady, na dia amin'ny tele aza. Tsy zakanao no mahita olona mijaly ka tsy hanampy azy ianao. Tsy zakanao no mahita olona nona ka tsy hanome azy hanina ianao. Tsy zakanao no mahita ny faharatsiana rehetra misy eto amin'izao tontolo izao ity ka lasa hitory ny filazantsara ianao na amin'ny teny na amin'ny asa, ary hanolotra ny fiainanao tahaka ny nanoloran'i Jesosy ny tenany ianao, hanolotra ny tenanao koa ianao mba hitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra. Ny olona avaozy ny tenin'Andriamanitra tahaka n'izany ihany no afaka ahita an'i Jesosy amin'ny fifaliana rehefa mbe eny amin'ny raon'lanitra izy. Fa matoa ny velomony jaonina, natomboky jaonina amin'ny famelombelomana ny fanantenana izao perikopa izao, dia izao ny fantaro. Raha mbola misy fofonaina koa ianao mandray izao toriteny izao, dia mbola miantso anao Jesosy. Mbola miantso anao Jesosy hiroso amin'ny lalindalina kokoa hatrany. Tsy hanolotra ny fiainanao ho amin'ny karazana fahotana intsony, ka hankasitraka ota amin'ny endriny maro isan-karazany, fa hanolotra ny fiainanao ho amin'ny fiainam-pahamarinana sy amin'ny fiainam-pahamasinana marina. Fa io Andriamanitra rainao niteraka anao io, Andriamanitra masina io, Andriamanitra fitiavana io, ka tsy misy ota ho aminy na kely akory azy. Ary sitrany koa ny zanany izay manolo-tena ho azy mba ho afaka amin'izany ota rehetra izany. Ary raha hitondra ny zanakao atao batisa ianao, dia tadidio ny didin' Jesosy ny amin'ny fampanaovana batisa. Fa ao amin'ny didin' Jesosy ao izy miteny hoe sady ampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Io matetika no adinontsika io. Sady ampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Fiainany zanak'Andriamanitra
ny tenin'Andriamanitra. Ka ianao raha hitondra ny zanakao atao batisa, ianao aloha no mila miaina amin'izany didin' Jesosy izany, resy lahatra amin'izany didin' Jesosy izany, fa tsy fomba am-piangonana izany batisa izany, fa fiterahan'Andriamanitra ho amin'ny fiainam-baovao, dia ny fiainana mandany devoly sy ny asany rehetra ary fombany rehetra, fa fiainana manompo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina koa. Ka ianao koa hitaizany zanakao ho amin'izany fiainana izany, dia ny mbola kely izy ka ho zarina ao amin'ny lalana tokony alehany izy, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany, dia hiara-paly eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Ka rehefa adinin'i Jesosy ianao ny amin'ny taranakao dia ho faly ianao, fa miaraka amin'ny taranakao ianao eny amin'ny raholanitra, miara mitsenan'i Jesosy amin'ny fifaliana, dia ahita fifaliana sy fiadanana ao amin'ny tenin'Andriamanitra tokoa ny isika ariavana. Hanolo-tena ho an'Andriamanitra isan'andro, fa tsy hanolo-tena ho amin'ny ota intsony. Dia ny tenin'Andriamanitra no manavao antsika ho tonga olom-baovao, ary amelona ilay fanantenana ao anatintsika ao. Fa rehefa iseho Jesosy eny amin'ny raholanitra dia ampifaliana no hitsenantsika tsirairay avy azy, ampifaliana ka hiara-mana amboninahitra aminy ao amin'ilay paradisa an'Andriamanitra isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra sy efa azy hatramin'ny taloha indrindra, mbola ho azoko mandrakizay. Amen. Mitsangana ray sy ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay, ho aminareo any ny fiadanana. Amen.